Rosana, gouvernemental, monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de la Fédération de Russie à Madagascar, top classe top vavy, eto ampanomboana dia manatitra ny fiombonapo sy ny fankahirezana ny vahoaka malagasy izay niarany voka-dratsy ny rivo-doza ny sesisesy teto amin'ny firenena ny fitondram-panjakana izay tariako. Hitatsika fa efa mandeha miezaka fanarenana any amin'ireo faritra voamafy tamin'ireny rivo-doza ireny. Ezaka izay ataon'ny fanjakana voalohany indrindra fa ao koa ny fandraisana anjara mavitrika avy amin'ny sehatra tsy miankina ny fiarahamon'ny pirenena, ny fikambanana isan-tokony ary ireo olon-tsotra malagasy tsara sitrapo avy amin'ny lafy valinosy ary eo koa ny malagasy monina ny ivelany tsy manadino ny mpiray-tanindrazana ao anatin'ny sarotra mendrim-piderana ary amporosina hatrany izany fiaraha-mientany samy malagasy izany satria anjarantsika sy adiditsika aloha izany vao miantso ny fanomezan-tanana avy any ampita isika. Koa araraotiko izao fotoan-dehibe izao mba hanamafisana ny antso ho antsika mpiray-tanindrazana na eto na any ivelany. Raha mbola misy azonao atao na ianao manokana na eo amin'ny fiarahamonina misy anao dia manaova tsipaipaika mandefasa fanampiana na mandehana manampy any amin'ny toerana rehetra izay mila izany raha afaka manao izany ianao mba fanampiatsika samy malagasy amin'ny fomba hita maso izay atao hoe fihavanana izay soatoavina mampiavaka atsika izany. Androany isika dia mandray ireto fitaovana sy fanampiana avy amin'ny fanjakana rosianina ireto mba ento manamafy sy manafaingana ny asa fanarenana ataotsika. Ny rahalaiko filoha rosianina Vladimir Poutine moa dia manome toky ahy nanome toky ahy tamin'ny fiaonanay tany Moscou iny fa andefa fitaovana sy fanampiana tsy indray mandeha farak'izay ilaina sy arak'izay tratra mba hanoana niezaka fanarenana ataotsika malagasy. Nandefa fiaramanidina roa tamin'ny alatsinainy lasa teo izy mitondra fanampiana ara-tsakafo milanja 80 taona izay ahitana vary 30 taona, tsaramaso mena 40 taona ary menaka 30 taona izay raisitsika amin'ny fomba manitriketrika androany. Io androany nefany any Toamasina no tena ilatsika azy fa ny tena ho raisitsika eto androany dia reto fitaovana izay hitatsika maso eto izay fitaovana miaramila na dia tsisy fitaovam-piadiana araka ny teneny ny andriamatoa chargé d'affaires teo dia ireo no tena raisitsika amin'ny fomba manitriketrika androany. Herinandro teo alohan'izay dia nandefa angidibima tsizy sy fiara lehibe koa ho ampiasaina amin'ny fitaterana fanampiana any amin'ireo faritra voamafy sy hanoanana ny asa famonjena hafa. Antenainay ihany koa izy ireo andriamatoa chargé d'affaires mba hanampy ny tafika malagasy sy ny gendarmeria izay miady mafy tsy ampy fitaovana amin'ireo dahalo mpangalatromby any amin'ny faritra atsimo any amin'ny faritra andrefa. Izao fiaraha-miasa izao dia fitohizan'ny fifandraisana ara-pirahalaina misy efa ela eo amin'ny Madagasikara sy Rosia fa ho velomitsika sy ho amafisitsika indray mba hisy vokany bebe kokoa eo amin'ny fiainany vahoaka malagasy sy ny vahoaka rosianina. Eto dia mamela ahy mba hanolotra fisaorana manokana amin'ny teny vahiny amin'ny solitena ny fanjakana rosianina. Monsieur le chargé d'affaires, le soutien que manifeste la Russie envers Madagascar à travers ses aides et outils de travail permettra de multiplier et accélérer les efforts de réhabilitation et de soutien à la population que notre gouvernement engage déjà au niveau des régions victimes des cyclones successifs de cette année. L'appui de la Russie contribuera également au redémarrage rapide de l'économie nationale qui est la meilleure garantie de la reconstruction durable du pays. Je réitère ma sincère appréciation de la solidarité manifestée très tôt par mon frère le président Vladimir Poutine ainsi qu'à la volonté de plusieurs acteurs majeurs russes de renforcer notre coopération bilatérale dans tous les domaines d'intérêt réciproque. Spasiba.
tompolasy tompovavy indrindra ianareo mpiray-tanindrazana traboina noho ny rivodoza manome toky anareo aho tsy maintsy tonga any aminareo ary aingana ireto fanampiana ireto makahery anareo koa ory miaramila sivily olo-tsotra mifanampy amin'izao ezaka izao tsy maintsy vitatsika hatramin'ny farany ary vita tsara izao asa makadiry famonjena ny malagasy atrehintsika izao mankasitraka tompokolahy makatelina tompovavy efa zay no politika ny fanifiditsika hatrany am-boalohany mihitsy nisokatra amin'ny rehetrarehetra indrindraindrindra fiaraha-miasa hanome tombony ho an'ny vahoaka malagasy dia raisina tanam-pidaholo zay ihany nasehontsika androany nandraina avy amin'ny fanjakana rosanina tsika ireo camion zay azontsika ampiasaina amin'ny fitaterana ny fanampiana ny Tomasina azontsika ampiasaina koa ireo amin'ny fitaterana ny miaramila ny amin'ny toerana zay editsika amin'ny fangalarana tsy fandriam-pahalemana sy ny asa dahalo toy izany koa ireo hélicoptera ireo irarina mba hanampy ny tafika malagasy ny gendarme izy miasa mafy ana toerana amin'izao fotoana zao ary tsy ampy fitaovana androany reo dia efa makany Tomasina na ny hélicoptera na ny camion makany Tomasina mitatitra zay azo fitaterana amin'ny fampiana Tomasina. Dia matoa loha misy ve ny fizarana fahaiza manao amin'ny fikirakirana ireo fitaovana efa misy io mandeha androany raha tsy diso aho efa ny copilote efa pilote malagasy miaramila gasy ny copilote reo hélicoptera reo makany Tomasina. Ny camion moa dia efa chauffeur atsika no mitondra azy araha kely mikasika ny titely politika araka ny fantatra ny valom-roapolo volana febroary ny anaterina amin'ny tolozotra amin'ny fahiteko nefa mbola misy misisika miaraikalahy lazaina hoe vazaha ino teo aloha zany mbola tia ara hitantana manoana mety mikasika an'izay ny tsara ho marina aloha ary tsara tonga dia apetratsika manokandroany tsy tondrozotra araky ny eritreretiny sasany tsy tondrozotra tsy tokony nampiasa kory an'ilay terme tondrozotra kory tsika amin'ny zavatra atao amin'ny sadek rapitso fa rapport no atolotra ny sadek rapitso rapport tao anatin'izay efa-bolana zay inona ny zavatra vita inona ny fihindana vita dia inona ny zavatra atao manaraka eo zay no mena azy fa rehefa naheno le teny diso kely le hoe feuille de route dia taitra daholo ny rehetrarehetra satria matetika moa ny feuille de route ohatrany zay le izy dia tsy izay io fa rapport no aterina amin'ny sadek rapitso rapport milaza ny zavatra vita tao anatin'ny efa-bolana sy ny zavatra atao aorinin'izao fiaonana amin'ny sadek rapitso zao zay le izy sany hoe le tatitra iny ve zany andriamatofoloa mety mbola azo misy fanamboarana na fanitsina rehefa aorinana hitanjare azy tsika olona firenena manana ny fiandrianatsika souverain tsika amin'ny décision zay raisitsika efa nandray fanapa-kevitra tsika hoe malagasy no mitady ny vahaolany samy malagasy ny fifampiresahana entre tsika malagasy dia ao amin'ny concertation nationale zay maromaro izy ny hisy atoato raha tsy diso ohatra ny fahandeha indray ny concertation ho an'ny tanora manokana iny mety fahandeha aloha iny mba samy hafahantsika miteny daholo ny rehetrarehetra an'le fifampiresahana ny hoe miova amin'izay zavatra omena na ny taratasy nalefa ny union européenne ny union africaine ile dia mazava hoe manome mba mandrisika zay le izy ihany hanao an'izay fifampiresahana eto Madagasikara zay mba ahafahantsika miroso makany amin'ny fifidianana mbola ho hitanareo fa tsy maintsy avoaka ny ofisialy eny zay rehefa omena azy an-tanany tsy maintsy avoaka ny ofisialy zay tsika mahita azy hoe inona ny zavatra ny tanterina any inona le programme ataontsika hoe amin'ny teny vazaha hoe chronogramme inona le zavatra atrehintsika manomboka zao ovinantsika manomboka ny concertation nationale des jeunes ovinantsika manomboka ny concertation nationale ny régionale ovinantsika manomboka ny refonte électorale
fiaviana haizany mety eritreretana ny anaovana ny fifidianana na ny fitsapakevim-bahoaka arakaraka ny zavatra avoaka ny concertation nationale eo ivina no anaovana ny fifidianana ny filohan'ny république fahadimy izay no ataontsika hoe chronogramme zay zavatra ivoaka any fa tsy sanatria hoe feuille de route no omena azy dia ho ravana ny arivo dia ho zarany atsy ny plasy atsy ho zarany atsy zay a